Ny mahoraka sy ny malaza any an-tany fotsy moa dia fasana no hitrandrahana volamena any an-tany fotsy. Fasambahiny no hitrandrahana ireo ponina volamena ao andosika an-tany fotsy, misy amin'ny ireo razana no misy tompony, misy kosa ireo tsy misy ka nofongariny ireo mpiady volamena ho afindra toerana. Ny zavatra hita ihany koa dia mitombo ihany anefa ireo vahoaka mirosotra mitady volamena eo amin'io toerana io amin'izao fotoana izao. Andrasana ny anjara andraikitra ny kominina sy ny fokontany amin'ny fanaraha-maso mba hisorohana ny korontana sy ny loza hitranga hoe ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Fa ny zava-misy Antoamasina kosa dia hetsika tolo-tanana izay nataon'ny Kristianina FJKM maneran-tany. Vola mitentina 420 tapitrisa mahery no voaangona ho fanampina ny Traboina sy ny tanànan'ny Toamasina ary ho fanarenana ny Simba. Ankoatran'ny vola dia misy ireo fitaovana sy sakafo voaangona ihany koa. Araka ny nambarany foiben'ny FJKM ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara moa dia misy ny fiangonana FJKM Simba ao amin'ny SP31 toy izany koa ny tompim-pifahazana ary ny sekoly sy ny sisa sy ny sisa. Isany ho arenina farak'izay haingana amin'ny vola voaangona io ireo rehetra izay voatanisa teo ireo. Ny omaly moa dia efa nanomboka ny laminasa rehetra fa na izany ary dia mitohy ny fifanampiana sy ny fifanomezan-tanana. Ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael moa dia tafody eto an-tanindrazana. Ny gadona an-tanindrazana ny PRRM Colonel Mikael sy ireo delegation naneraka taminy izay tany la Frantsa reny malala. Betsaka moa ireo hevide vitsivitsy izay nambaran'ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael toy ny hoe mitohy ny fiarah-miasa amin'ny Frantsay fa no avaozana kosa mba azahoan'ny vahoaka malagasy tombony. Araka izay efa nambara teo moa dia tafaverina an-tanindrazana omaly ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikael sy ireo delegation miaraka amin'ny avy nanao fitsidiana arak'asa tany Frantsa fa handray ireo fanampina avy amin'ny Rosianina izy androany antoandro. Ndeha moa arantsika kely ny teny izay nataon'ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael rehefa nigadona teto an-tanindrazana zany izy ny omaly. Madagasikara sy Frantsa nefa firenena miara-miasa hatramin'izay ary fa manana tantara iraisana koa io hatramin'izay dia angamba fijeriko azy tsy tokony hipetraka ilay fanontaniana fa mitohy ny fiaraha-miasa hatreto aloha. Ny zavatra nangatantsika malagasy hatramin'izay dia ny fanavaozana an'io fiaraha-miasa io mba ahazahoan'ny vahoaka malagasy tombony. Dia izay no anisan'ny fampiresahana tany. Ina tokony azo amtinana n'ilay hoe dianao tany Frantsa teo? Efa hitanareo amin'ny vaovao rehetra reny ny fihaonana tamin'ny Medefia sy ny GEM izay tenako nitarika azy tao dia misy projet maromaro eo amin'ny 430 ao zany projet structurant ratsiny amin'ny teny vahiny ampiasaina izay mety tsy haharitra akory dia efa ho tanterahana izy io marobe io anatin'ny énergie be da be ny zavatra iaraha-miasa ao dia misy koa reny fihaonana tao amin'ny banky mondialy nihaona tamin'ireo mpamatsy vola izay efa mahazatra antsika sy ireo fondation izay afaka manampy antsika indrindraindrindra ohatra ny fahavazana ao Toamasina io no nanehoany mpamatsy vola ny fahavononany no ny fiaraha-miasa amintsika sy hanampy antsika bebe kokoa. Dia ny fihaonana tamin'ny Andriamatoa Filômo zany Emmanuel Macron dia ataontsika hoe mahavelom-bolo ny fampiresahana tao misy ny fanasoniavana ny fiaraha-miasa amin'ny fanamboarana ny porny Diego izay institution dia nangataka anisan'ny nangatantsika ny fanafoanana ny trosa amin'ny teleférika dia efa voaraina iny dia miandry ny valiny namatsika. Izay ny ataontsika hoe raha ohatra ka hoe fitanterana fohifohy ny fihaonana tany Frantsa. Mikasika ny ireo diaspora no Batovolon mieritreritra miandrandra ihany koa izy ireo mba handray anjara ny fifidianana mikasika resaka biometrika ihany koa manaona mikasika an'izay teo. Tsy ny diaspora frantsay ihany nangataka an'iny fa ny diaspora rehetra izay nihaona taminay na tany Afrique du Sud na tany Abu Dhabi dia samy mangataka ny andraisany anjara amin'ny fifidianana daholo. Dia ny firosoana amin'ny enrôlement biométrique angamba ny malakilaky kokoa
mba ahafahantsika manome anjany zo zany an'ireo mpiretan'ny razana amintsika ny ivelany. Zay angamba ny enrôlement biométrique mandeha ny hoe ho tratra sy tsy ho tratra amin'ny fifidianana zay isy eo tsika mbola mahita azy fa fanirina ny atratrarana azy fa efa mandeha ny enrôlement biométrique. Fa raha tokoko mikasika enina teo le resaka momba ny hoe inona mo réplique par rapport amin'ilay trabolona ny Tomasina, inona ny mbola hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana afaka narenana indray ny Tomasina? Ny fanampiana azy tsika efa be da be. Ny tokony atao angamba dia ny fandrindrana azy, satria ny fandrindrana ny hitako olana sy mampimenimeny ny olona amin'izao dia zay angamba ny tokony atao, ny fandrindrana aty tampony mihitsy mandray anjara any amin'ny zavatra misy any atoerana. Zay no hiezahana atao ato ny amin'ny famboarana ny simba, ny amin'ny fizarana, ny inona moa zany fanampiana zay efa be da be tonga any. Zay no ezaka tsy maintsy atao ato. Ino moa ny hafatrafatra izay nambaran'ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Colonel Mikael fa ny zavatra malaza sy misongadina any ivelany kosa dia mifanafika i Afghanistan sy Pakistan. Mihamafy ny disadisa eo amin'ny Pakistan sy Afghanistan taorian'ny fifanafiana nafaty olona teo amin'ny sisintany. Nanambara ny ministra Pakistan emsana ny fiarovam-pirenena fa misokatra ny ady eo amin'ny firenena roa tonta satria efa tonga amin'ny fetra faran'ny faharetan'ny Pakistan. Nilaza ny tafika Afghan fananao fanafiana goavana ho setry ny daroka anabakabaka nataon'ny Pakistan izy ireo. Katoby miaramila Pakistan maromaro no nitafihana ary nisy miaramila maty sy babo. Nambaran'ny mpitondra teny ny tafika Afghan fa miaramila valo no namoiny ainy ho azy ireo ary miaramila maro no mbola tsy hita popoka hatramin'izao. Ho fanimparanansika tanteraka moa ity video anankaraha ity ry tompoko vavy sy tompoko lako dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizara kely ity sary mahoraka ao anatin'ny tambanjotra serasera Facebook ity satria anisan'ny sary tena malaza izy ity ary miteraka resabe ihany koa. Ity sary hitansika ity moa dia sarin'ny Andriamatoa Kofalidaya sy Andriambavilanitra Soadevalia. Tsy agitra satria malaza kazaraina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo koa no mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsala veneny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimesy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.